Fa mikasika ny kompani pitaterana Air Madagascar kosa indray dia tsy maintsy mitady famatsim-bola avy any ivelany ny fitondrana amin'izao na ny fanjakana malagasy anefana ny trosa n'ity kompani ity raha ny fanamariana izay noentin'ny minisitry ny vola sy ny fitantanam-bola eo amin'ny sariny Mamy Rasoanaivo. Manodidina ny 720 tapitrisa dollar na 3,3 miliara ariary ny trosan'ny kompani Air Madagascar izay tsy maintsy alohan'ny fanjakana malagasy. Tsy maintsy misy ny fitadiavana famatsim-bola sy findramam-bola ho atao raha ny fanamariana izay noentin'ny ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola. Misy ny financement extérieur tokony contracté afahana miabsorbe an'izay dety zay iny efa ampiresahana amin'ny bady izy iny rehefa nahazo garantie amin'ny bady sika fa eo fitadiavana ny institution financière zany hiaraka amintsika misy zany emprunt extérieur eritreretina atao eo amin'ny 40 millions de dollars io zany izy io mba ahafahana miadurer ny partie an'izay dette ny Madagascar zay. Misy ihany koa ny emprunt local efa atao miaraka amin'ny BOA eo ihany koa ny ataontsika hoe négociation efa atao zany amin'ireny créancier lehibe reny sy titrisation efa ataon'ny trésor mba ahafahana mandoa zany zay tokony aloha amin'ireny créancier reny. Misy koa opération d'ordre anatin'izay fa ingamba tsy dia tena hitika loatra satria tsy misy flux de fonds mandeha amin'io fa vola ohatrany hoe écriture fotsiny atao vola ampidirinao dia avoaka par à travers na écriture comptable. Raha ny tokony ho izy dia ny faran'ny volana May lasa teo ny tokony natao misy ny fiaraha-miasa partenariat stratégique teo amin'ny Air Madagascar sy ny Air Austral fa noho ny fisian'ny antsoina hoe due diligence na ny fanamariana samihafa dia voalaza fa nahemotra amin'ny faran'ny volana Jona na ny fiandohan'ny volana Jolay izao izany.